Malatitra ny araba tombokilasy tombovavy tonga soa indrainao tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany hanoresin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine androany ny filoha ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonely Riandrianirina Mikael atao amin'ny lapam-panjakana tao Kremlin Moscou. Fandraisana rapomba panjakana no natao arivo resaka tamin'izany any momba ny fifandraisan'ny firenena malagasy sy ny Rosiana izay natomboka tany amin'ny taona 2017 sy 2020. Sary sy rirantsary ny tahiriny. Iray amin'ireo mpiaimom-bonantoka manan-danja aty Afrika Madagasikara hoy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine raha nandray ny filoha malagasy Riandrianirina Mikael. Ankalaza raha teo ny 5-10 taona ny fifandraisana teo amin'ny tany amin'ny rotonta raha teo i Madagasikara sy Rosia amin'ny taona ho avy. Tsy noadin'ny filoha Rosiana ny alohan'ny resaka fitsidiana ny naneho ny fiara-mioro tamin'ny firenena malagasy noho ny fandalovan'ny rivo-doza roa ny fanesy teto amintsika ka nilazana fa efa manao ezaka rehetra ny governemanta malagasy ankehitriny mba hanarenana aingana ny zava-misy ary nambarany ihany koa ny fanampiany firenena Rosiana hijery ny maha olona no izao vonana azon'ny olona fito alina sy roa hetsy teto Madagasikara izao sady Et maintenant, je peux constater que Madagascar est un des partenaires importants de la Russie en Afrique. Et vous avez de bonnes perspectives ici pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine politique. Récemment, la Russie a été visitée par une représentante de la délégation de Madagascar et j'espère qu'aujourd'hui nous aurons la chance de discuter toutes les questions de l'intérêt mutuel. Je voudrais noter que nous avons beaucoup de volets à coopérer, l'agriculture, l'exploitation minière, médecine, énergie, éducation, géologie, santé publique. Les gens de votre pays font leur formation dans l'université russe. Plusieurs ont déjà fait leurs études et nous sommes prêts à développer ces relations humanitaires au futur et travailler avec vous dans les plateformes internationaux, y compris à l'ONU. Monsieur le Président, nous sommes très ravis de vous voir à Moscou. Je vous souhaite bienvenue. Eo amin'ny setry ny fifandraisana sy ny fiara-miasan'ny firenena rotonta dia nanambary Vladimir Poutine fa manana ho avy hanamafisana ny fiara-miasa tsara ny firenena rotonta indrindra eo amin'ny sehatry ny firenena samby firenena ka notanisainy tamin'izany ny lafiny politika izay efa nahitana fitsidiana nataon'ny délégation malagasy tany Rosia. Ankehitriny ny filoha Rosiana dia afaka mandinika ireo sehatra azoan'ny firenena rotonta tombontsoa iombonana isika aka sehatra maro ny voakasika anisan'izany ny fambolena sy ny fiompiana ny fitrandrana renakibon-tany ny fitsaboana ny angovo ny fanabeazana ny jeolojia ary ny fahasalamam-bahoaka no tanisainy ihany koa ny fiofanana na raha ny mpianatra malagasy any amin'ny anjerimanontolo Rosiana sy ny fianarana isan-karazany. Nilaza Vladimir Poutine fa von'ny Rosia iara-iasa amin'ny malagasy ao anatin'ireo vovonany raisam-pirenena ka isan'izany ny eo amin'ny ny firenena mikambana ahafahana mampiroborobo ny fampandrosoana ny maha-olona. Tetsy andaniny na ny fisaorana ny filoha Rosiana tamin'ny fanasana azy hitsidika ny Rosia amin'ny mahafirenena goavana azy ny filoha ny fanavaozana ary nanambara fa tena ilaina tokoa amin'izao fotoana ilan'ny Madagasikara fanampiana izao. Izahay dia faly izao fahatongavana eto izao dia efa nehona amin'ny firenena Rosiana ny fahavononanay iara-iasa amin'ny firenena Rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hydrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny ara-miaramila vonina amin'ny fiara-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiara-miasa vaovao taoriny 5-10 taona izay efa niarahana hatramin'izay ilay matoa filoha dia vonina hanokatra fomba fiara-miasa vaovao firenena Rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika. Iny fionan'ny filohan'ny fanavaozana sy ny filoha Rosiana iny moa no nanakatonana ny fitsidian'ny délégation malagasy tany Rosia.
Mijano eo amin'izay vaovao izay safitsidiana ny mozeny miaramila rosianina izay niorina 7 taona lasa ary ahitana karazam-bakoka 700 tapitrisa fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny fasan'ireo mahery fo rosianina tao Moscou no fandaram-potoana ny délégation malagasy tany an-toerana androany sy ankoatra izay omaly ariva nisy ny fionana teo amin'ireo tompona ndraikim-panjakana malagasy sy ireo malagasy sy monina mianatra sy miasa ny Rosia tompona ndraikitra amin'ny fampandrosoana sy fanarenana ny Madagasikara ny malagasy tsiraray avy ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara raha niona tamin'ireo diaspora efa misy ny ezaka atao saingy mbola vatomisakana ny kolikoly ny tsy fananana fitaovana sy ny lafiny arabola fotoana ny fampizarana teo amin'ireo mpitondra malagasy sy ny sosikevitra hitan'ireo malagasy any Rosia fa ampandroso ny tandrazana ny fionana teo amin'ireo tonta fanampanazavana eo amin'ny sariny Tahiriniana. Tokony ho trandrahana ireo harem-pirenena hialana amin'ny findramam-bola sy ny fiankinan-dolava amin'ny any ivelany. Mila vaozina ny rafi-pampianarana malagasy mba hifanaraka amin'ny fivoaran'ny toetrandro. Ny resaka fampananana asa sy ny drafi-panajariana ny tany santonany tamin'ireo loha-hevitra ny fampizaran'ny filoha fanavaozana sy ireo malagasy monina mianatra sy miasa eto Rosia ireo. Tokony hararaotina izao fotoana izao hoe maro ny tanora malagasy manam-pahaizana zay tokony ho exploitena ho mena fahafahana mitondra izay fahaizana zay ana Madagasikara. Ny tena koa avena Tamatavy anisan'ny votony foa amin'ny zavatra mahazo any Tamatavy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny mahavoan'ny Tamatavy ny resaka plan d'urbanisme satria ny trano fampetapetaka tsy misy ny lakan-drano dia io ny tokony hanabeazana ny olona marina hoe ny mpitondra ny tokony manao infrastructure fa isika vahoaka koa dia tokony tompona andraikitra amina resaka fanabeazana ny mpiray-tanindrazana mba beazana aloha ny vahoaka amin'ny resaka éducation civique sy ny fampianany amin'ny maha-olona. Sehatra iray amosy anamafy ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny tanora malagasy ny famerenana ny fanompo-pirenena hoy ny fanehoan-kevitra. Tokony averina ny service national. Ny tanora eto Rosia mbola feno 12 taona dia mitsara miaramila dia tsy mitsara miaramila fotsiny dia hoe apta ve sa tsy apta fa manao service national manompo tanindrazana mandeha manao miaramila mandrisy ny herintaona. Raha averina zavatra io angamba tokony hoe mba ahay an'izany hoe miverina ny fitiavan-tanindrazana ampony malagasy zany. Olana ho an'ny tanora malagasy ny fananana asa na dia na vita fianarana azy any ka tsy vitsy ireo mandao ny firenena kanefa afaka mitondra ny anjara biriky no fampandrosoana. Raha ohatra ka misy orinasa vahiny tonga Madagasikara ka hampiasa ny volony ao Madagasikara hanokatra orinasa ao Madagasikara tokony malagasy aloha no raisina voalohany hatrany amin'ny DG ka hatrany amin'ny marina ny malagasy mahay. Olana tanora amin'izao mihitsy tsy fahitana azy manana le fahalalana fa tsy mahita an'le azy dia nefa le fahaizana aratorana be da be mihitsy ny ankizy na tsy ho an'ny aty Rosia irery fa ho an'ny ankizy rehetrarehetra avy any amin'ny firenena hafa dia tsy te olon-tsony satria manana le fahalalana fa tonga any Madagasikara dia hoe tsy mihina tsisy asa any tena manokana zany izay mba tena angadarako hoe mba omena fahalalana tanora mahita asa rehefa hoe miverina avy mandrato fianarana. Isan'ny ezaky ny fanjakana moa ny resaka fampananana asa ho an'ny tanora izay hoy ny filohan'ny fanavaozana. Zay investisseur zay hiasa any fa sady eritreretinay hampihena an'izay vidin-javatra zay raha misy le fananana no manampy anay amin'le famoronana asa. Le famoronana asa satria tsy ny fanjakana le no mamorona fa ny secteur privé ny sehatra tsy miankina no mamorona asa. Dia zay no mampiazakazaka anay etsy sy roa io dia hiantsona an'izay mpandraharaha vahiny zay makany Madagasikara. Ankoatra ny fampananana asa dia eo ihany koa ny fanitsina ny asan'ny tafika malagasy hifototra bebe kokoa amin'ny asa fampandrosoana ka amerenana indray ny génie miaramila. Dia mila réorientena ny mission-ny tafika malagasy efa teneniko ombenombeny le hoe raha hitady vola financement hividy engin sy fitaovana mba amelomana indray ny génie miaramila vaovao mafana moa zany io
ny rosianina dia fa io nome 1 kilomètre na Pont-Belé angamba izy iny 1 kilomètre de Pont-Belé mbola ho avy zavatra faela zany tsisy an'izany ntsony tany Madagasikara dia mba hiverina hiasa indray le izy ny miaramila amin'le lalana tapaka sy ny namany amin'le Pont-Belé zay le réorientation tianay atao. Manodidina ny 2 alina moa ireo miaramila malagasy raha ny fanamariana. Io maraina moa dia nitsidika ny musée ny miaramila rosianina na ny musée central des forces armées au Moscou ny délégation malagasy. Musée miaramila mirakitra sy mitahiry ireo harem-bakoka sy tantara nandritra ireo ady lehibe roa ny sesy nandraisan'ny firaisana sovietika anjara. Karazam-bakoka amin'ny 700 tapitrisa no hita sy aranty ato toy ny fahatsiarovana ny Yuri Gagarin. Ilay rosianina niakatra voalohany teny amin'ny volana ny 12 aprily 1977 ka mariana isa-taona. Hita eto amin'ity musée ity ihany koa ireo fitaovam-piadiana, fanamiana sy fitafiana, galona ary karazana saina nampiasaina nandritra ireo ady lehibe roa. Niorina tamin'ny taona 1977 ny musée, 2 taona taorian'ny itsanganan'ny tafika mena. Ny taona 1977 kosa no nitsanganan'ny toerana misy ny fampiratiana nanamarika ny 20 taona nahazoan'ny tafika mena na ny armée rouge an'ny firaisana sovietika. Ny fandresehana tamin'ny adiny tamin'ny Asia. Anisan'ny zavatra tiako nijeriny eo film rosianina, film mikasika ny ady lehibe faharoa indrindra dia nanome ahy ina moa zany ohatra hoe mihemitra taona maromaro nakany aoriana nijery ny zavatra misy eto. Ny zavatra nisarika ny saiko dia ny hevi-po sy ny heritsaina nanananjareo rosianina tamin'izany fotoana zany satria tsy mora le izy nanomboka taty amin'ny sivy rosianina tonga taty Stalingrad sy namana ady dia zay no dia raiko ny hevi-po ananana sy ny fitiava-tanindrazana na rosianina. Ny fitiava-tanindrazana tsy tokony anadinoantsika ny tantara zay miainantsika rehetrarehetra hatramin'izay miaina ny razabe malagasy indrindra ohatra zay zavatra tokony ananantsika koa satria ny fisehon-javatra ohatran'izao ny fisian-javatra ohatran'izao no mitazona n'ilay fitiava-tanindrazana amin'ny firenena anankiray. Taorian'ny fitsidihana ny musée miaramila teto Moscou dia niroso tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny fasan'ny Mahery-fo nandevenana ireo miaramila tsy fantatra anarana nandritra ny ady lehibe natrehan'ny firaisana sovietika ny filohan'ny fanavaozana mivady. Nisy lalonana ara-miaramila nentina namarika ny fotoana amin'ny mahafiloam-panjakana malagasy ny kolonely Randrianirina Mikael. Hetsika izay fanao ny fanjakana rosianina amin'ny fandraisana filoham-pirenena na ny filoham-panjakana mitsidika ny Rosia. Lafam-baovao hafa tanteraka kosa indray mitentina 2 miliara ariary nitrosan'ny DIRAMA navelany mpitantana ny fandimby rehetra teo aloha no nambarany Italia Jeneraly Mpisolotoerana Androany. Noraisina araka izany fepetra afandavan'ireo tolotra rehetra mety ampidi-trosa na mety andrendrika ny orinasa. Anatin'ny fanarenana tsikelikely ny orinasa DIRAMA ny mpitantana vaovao amin'izao fotoana izao hoy ny fanamafisana. Anisan'ireo teboka noresany ihany koa Androany mahakasika ny zava-misy ao Tomasina. Ny famatsiana rano sy herinaratra amin'ny ankabobeny ary ny momba ny fitsiriana ireo osika sy alatra fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince.
mahatratra 2 miliara ariary ny trosany DRAMA hatramin'izay ho ny fanambarana nataony mpitantana vaovao izay niasa iray volana sy 5 andro teo amin'ny fitantanana ity orinasa-panjakana ity. Naneo ny fahavononany anakisaka ireo tolotra rehetra mbola mety andetika sy ampitombo ny trosany DRAMA io ny tale jeneraly mpisolo-toerana. Manana faiza manao maro ny DRAMA saingy tsy mitovy ka miteraka olana amin'ny fampitrahana tolotra tsara ho an'ny mpanjifa. Misy ireo tsy firindrana mikasika ny fandraisana taratasy fangatahana famodirana jiro sy rano eo anivon'ireo sampandrarà ao amin'ny DRAMA ka hirisona ny fandaminana araka nambarany tale jeneraly mpisolo-toerana. Amafisina ihany koa ny fandrindrana ny asa na ao anaty na ivelan'ny orinasa satria isatra amin'ny fampiodinan-draharaha. Tsotra be ny lazako azy zany hoe aisako avokoa izay mety ho tolotra mety mbola ampirenika ihany ny DRAMA. Zay zany le izy. Fa tsy sanatria hoe misy tolotra tonga avy any dia mbola hitombondray lay zavatra inona moa ty lay trosany DRAMA. Ho an'ny Tomasiny, 700 ny fotodrafitrasa no voakasika tamin'ny fandalovany rivo-doza ka mitarika tsy fampiny fitaovana eo am-pelantanana. 4 mégawatt ihany ny herinaratra misy hatreto, raha 520 mégawatt ny filana. Iakatra 20 mégawatt zany amin'ny herinandro ho avy io ary vinavinaina tratrany 700 isanjato ny fahafahana mamokatra ny topy ho ny fanamafisana. Voakasika ny fandalovany rivo-doza ny rafitra famokarana, ny fitaterana ary fitinjarana raha ny fanazavana ary tombanana 30 hatramin'ny 20 isanjato ny fahavoazana ny tompam-pamokarana. Ny endaka ny tafo ary 30 isanjato hatramin'ny 20 isanjato ny milina sy ny centrale no traboina. Midika izany fa tsy maintsy atao aloha ny fitsiriana ara teknika lalina vao averina ny mpandehanana ireo milina hisoroana ny loza mety hitranga. Mitaky fotoana maharitra kosa ny fanarenana ny tambazotra basse tension izay mitondra herinaratra mivantana any amin'ny mpanjifa. Mahakasika ny famokarana zany raha 520 mégawatt no tena filan'ny Toamasina amin'ny heure de pointe amin'izao fotoana zao dia efa misy 4 mégawatt zany efa disponible. Everina atratrany amin'ny 8 mégawatt zany amin'ty faran'ty herinandro ty ary aoriana kelin'izay dia tokony ho disponible avokoa zany ny atao hoe 70 isanjato ny famokarana rehetrarehetra. Basse tension zany izay tena hoe mitondra ireo herinaratra ny mpanjifa kosa dia mila fotoana maromaro zany satria fantatrareo tsara DRAMA zany ao Tamatave dia manana no any amin'ny 5 alina any nisan'ny mpanjifa basse tension zany ireo dia tsy maintsy amarinina tsiraray avokoa zany ny fahatomombanan'ilay installation zany alohan'ny amerenana ny jiro so dia sanatria mampidi-doza. Ampy ny vokatra herinaratra ho an'ny tambazotra iray san'Antananarivo saingy ny lafiny fitsinjarana no antony mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra indraindray. Misy mizakatra amin'ny 220 isanjato ireo sous tension tahaka ny Tana Sud Anosato ka hiara ny fahatapahana matetika hoy ny fanazavana. Nialatsiny tamin'ny mpanjifa ny tale jeneraly mpisolo-toerana ary namafy ny ezaka amahana ny olana. Tsy mahatanty na hoe tsy ampy mitsony ny réseau de distribution eto Antananarivo. Ny de vokatra zay moa zany dia misy ny fahatapahana tsindraindray mety matetika ihany koa. Nefa misy ihany koa zany ny fanapahana tsy maintsy atao noho ny asa fanarenana na hoe na mety misy koa travaux de renforcement. Misy kosa ireo tapaka noho ny araka ny fanazavana lazaiko teo hoe tsy prévisible le izy. Dia eto moa zany dia tena mialatsiny amin'ny tsy fahafahana manao an'izay satria mbola eo an-dalam-panarenana isika. 720 amin'ireo konteran-jiro 500 natao fitsirena kosa no nahitana osika raha nitatitry ny DRAMA androany. 100 miliary ariary isan-taona ny faty-antoka vokatry ny alatra sy ny osika ka antony tsy maintsy anaovan'ny DRAMA fitsirihana amin'ny fampiasana herinaratra amin'izao fotoana izao. Ratissage dia nieritreretina hoe anatsarana anenana anireny izay vesatra izay satria raha ohatra ka vitatsika ny manala ny vesatra any amin'ireny tambazotra ireny dia mazava ho azy azo atao ny mamaly amin'ny ampahany aloha ireny fangatahana branchement ataon'ny olona ireny. Tiako
ifampizarana aminareo ihany hoe amin'izao fotoan'izao a tao anatin'ny efatrandro a dia efa navita zany ny jirama ireo ekipa nidina teny Kianja mijery a compteur teo amin'ny 500 teo eo ary efa nisy 700 amin'izay no nahitana osoka nisy tsy fanarahan-dalàna dia mazava ho azy moa zany a fatapahana ny jiro a dia ahitsy ny diso a dia efainy mpanjifa izay tokony efaina amin'ny jirama dia rehefa milamina zany a dia averina ny jiron'ireny olo ireny. Ankoatra io, faritra maro no misedra olana amin'ny fisitrahana rano ankehitriny. Tsy ampy iray hetsy metatra toratelo isan'andro ny rano vokariny ao Mandroseza ka voatery mampiatra ny toridao ny jirama ahafana mitsinjara ny rano vokariny. Antananarivo manokana misy a tsy fampiny eo amin'ny ray hetsy metatra toratelo isan'andro eto Antananarivo. Dia efa misy ny vahaolana, efa misy a ireo projet izay atao a miaraka amin'ireo mpiara-mioninantoka ny amin'ny ampiakarana zany famatsin-drano izany fa amin'izao aloha zany dia mbola misy an'io a ray hetsy metatra toratelo io a tsy maintsy ezahantsika ho arindra. Manoloana ireo, maro ireo asa fanatsarana sy tetikasa efa mandeha amin'izao fotoana izao izay tanterahany orinasa jirama. Anisan'izany ny fanaovana tetikasa maro, ny fanamboarana ny simbendrano, amboidepona sy ny suppresseur antsameva izay efa mamatsy faritra maro na dia mbola tsy zato isanjato aza ny fisitrahana rano. Eo ihany koa ny sivana ao Mandroseza sy ny fanoloana fantsona 9 kilometatra. Mila mahafantatra ny tantara ny malagasy raha tena hiditra amin'ny fanarenana marina ny firenena, hono teo anivon'ny SIAP na ny sehatra fanankalozana anatsarana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Amafisin'izany nisy ny famelabelaran-kevitra nataon'ireo antoko politika anatin'ny vovonana sy ny mpikaroka ara-tantara androany. Fotoana tokony andiniana ireo lalana rehetra mety hitondra ny firenena makany amin'ny tsaratsara kokoa izao hisorohana ireo krizy miverimberina. Fanampanazavana. Fototra iray mety nitarika ny krizy miverimberina sy ireo olana tsy mety voavaha eto amin'ny firenena hatramin'izay ny fanariana sy ny tsy fanomezan-danja ny rafi-pitantanana nentim-paharazana rehefa tafiditra tao anaty fitondrana republikana ho ny mpanao gazety mpanjaka sady mpikaroka ara-tantara androany. Tsy azo ditsihita fa mampisandratra ireo firenena-dehibe maneran-tany ny fiazonan'ny kolotsainy ka amin'irany rehetra hitodika andalina sy hijery ny fitantanana nentim-paharazana amin'izao andro ny fanavozana izao. Ny atsika nariana fa tadidio a fa ny zavatra misy eto tsy zavatra fa continuité na fiainana mitohy ny zavatra misy eto le fanjakana n'lay hoe tsy maintsy ny tanànakandriana no mitondra zay no nifoanana firenena maro fa ndao atao nivadika amin'ny resaka démocratie sika dia nifidina le olona président dia ino ny fona fa ny structure tsy miova raha ny zavatra hitako zany zao dia modely nisy tany amin'ny fanjakana nisy tany Proche-Orient, Moyen-Orient, tany Asie du Sud-Est, Asie atsinana reny zany modely ny fanjakana eto raha mijery ny tantara amin'ny ankapobeny koa sika dia hita fa tany no foibe ny fanjakana teto ambonin'ny tany dia izay zavatra zay nifindra taty amintsika satria ny tantara zay nisy teto zany a tao 1336 isika averiko le mandeha je précise 1336 nisy fanjakana voalohany ara-dalàna dia avy zareo olona reo tsy miresaka peuplement isika hoe inona le peuplement tsika zao ny tantara misy zany zao 90 000 ans dia efa nisy peuple misy olona teto zany zavatra zany a boky daholo no milaza azy. Miainga tamin'ny tantaran'ny firenena hatramin'izay ny fiverenana Andoharano sy ny fanarenana izay matimatesany maro ankehitriny. Ny zavatra gouvernement tenenina eto zany a miteny foana malagasy amin'izao fotoana zao mihitsy hoe miverena Andoharano, miverena Andoharano. Inona le Andoharano? Aiza le Loharano? Dia tsy maintsy mijery tsika zany manomboka hatrany amin'ny 90 000 ans. Inona structure nisy teto rehefa tao mpanjaka tsika satria structure tena nandeha indrindra inona ny teto dia avy toko tsika mijery ny tao fanjanahantany sous forme firme ny fanjanahantany teto zany ny zavatra nisy teto a dia zay koa tsy maintsy jerevantsika satria nisy etapiny ange ary taty amin'ny république taty a nisy etapiny dia nisy résultat mipotra ho azy daholo ireo a dia izay zavatra zay no fanakalozana ato. Matsapa ny mahazava-dehibe izany teo anivon'ny SIAP na ny sehatra ifanakalozana anatsarana ny fanaovana politika eto Madagasikara ka nanokana fotoana andiniana manoka ny tantara am-pirenena. Fotoana izao tokony eritreretana ireo lalana mety hitondra ny firenena ho amin'ny tsaratsara kokoa ivoana amin'ireo olana sy krizy miverimberina.
ny aty amintsika nefany a ohatrany hoe ataontsika modi tsy jerena le izy nefa mibetsaka ny olona zay rehefa isy ny fifidianana dia ny any amin'ny raha miteny ny mpanjaka hoe i rabelalao fidiana dia mifidy andrabelalao daholo ny olona raha miteny hoe za misy mifidy andrabelalao dia tsy mifidy andrabelalao le olona dia eo zany ny hoe misy fampandiniana zany hoe ny tokony jerena dia eo zany hoe misy fanadiadiana tsy midika akorony zany hoe ny politika andrabelalao no atao fa hoe samitsika mandinika nisy ny zavatra ohatran'izao tanatin'ny tantara ary tsy azo adonona ny tantara tsy fanda nanatanteraka fizarana sy famelabelarana teo anoloan'ireo antoko politika anatin'ny vovonana sy apa irebelalao androany avy-taona iaraha mijery ny vahaolana enti manavao sy manova ary tafitra anatin'ny fanatsarana ny fanaovana politika eto Madagasikara na eo aza nefa izany miainga ny fotom-pisainana sy ny fototra izay orenany Madagasikara ny zava-misy. Vaovao manodidina ny tontolo iainana miankina amin'ny tontolo iainana ny hoavin'ny firenena ho ny praiministra lehibe ny gouvernemanta araka izany tsy maintsy manaja ny tontolo iainana ny paikady-pirenena ho an'ny fampandrosoana ho ihany ny fanamafisany androany nandritra ny lanonana fanomezana mari-pankasitrana manokana ireo profesora roa karazalahy eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana fanadihadiana. Ampiankinina amin'ny fiarovana tontolo iainana ny fanatanterahana ny paikady-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ho ny praiministra. Miankina amin'ny tontolo iainana no avy Madagasikara ho ihany koa ny lehiben'ny gouvernemanta ka raha maso akaiky izany. Tolo-kevitra naroso moa no hoe tsy tokony hosodoko amin'ny tarehy marika isika ho an'ny sehatry ny fizahantany ka hanentsika ireo firenena sy nosy manodidina. Fa fizahantany avo lenta dia ny ekotourisme izany hoe fizahantany mitodika bebe kokoa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Tena lafo noho ny volamena zany. Lafo noho ny volamena ary tokony tsimbinina ary arovana dia zay mahatonga anay hoe ametraka ny mipaikady ampandrosoana ny faritra rehetra era Madagasikara zany dia anatin'ny fanajana ny zavaboary fanajana ny tontolo iainana zay zany no hitondrana azy dia na ireo secteur ohatrany hoe tourisme dia lasa atao indrindrindrindra any amin'le tourisme mamoaka le zavatra mahatokana Madagasikara dia fananan'ireo biby sy ireo hazo sy ireo voninkazo tsisy afa-tsy eto Madagasikara noho zany dia tsy misy concurrentsika tsisy olona afaka miady amintsika ka eto ara le izy dia zay ngampan'le izy amin'izay koa tsy manenjika statistique tsika amin'ny arrivée touristique fa recette touristique no zava-dehibe amintsika zany hoe le olona matetika tia zavaboary dia olona manambola ary tsy dia hoe mijanona ela izy ary manaja ny tontolo iainana dia le recette touristique hoentiny zany avy kokoa no ren'le chiffre be hoendiantsika millions de touristes satria reny matetika manimba tontolo iainana. Tsy nisan'ny mpizahantany no lehibe ho ihany Eritsalama Rajaonarivelo fa ny vola maty ampidirin'ny sehatry ny fizahantany. Makasika ny rivo-doza gezany niteraka fahasimbana goavana teto Madagasikara ny fandalova ny rivo-doza mahery gezany distrika 7 ao anatin'ireo faritra 7 no voakasika ka olona 12 namony ainy ary anetsiny ireo traboina fanampiana ara-pitaovana no zarainy BNGRC raha ny fanamariana ary misy fanaramaso akaiky ny vola miditra isiny ny fangararana fanampanazavana. Distrika 7 ao anatin'ireo faritra 7 dia Analamanga, Atsinanana, Analanjorofo, Itasy, Atsimo Andrefana, Menabe ary Aloatramangoro no voakasika amin'ny vatana tamin'ny rivo-doza gezany. Hatramin'izao olona 12 namony ainy, 13 mbola tsy hita popoka, 4valonjato no naratra mafy. Mahatratra 9,704 alina sy 4 ireo trabona ka ny 27,705 alina no voaterina findratoerana. Ny akamarony amin'ireo dia mitovy amin'ny toerana voatokana fa ny sasany kosa dia nifindrany amin'ny havana na ny mpiaramonina. Trananarivo ny potika simba ary voakasika mafy ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana, ahitana efitrano fianarana sy tobim-pahasalamana rava. Mbola mitohy ny fanombanana eny fotony sy ny fandraisana andraikitra maika ho fanampiana ireo trabona. 770 sy 5,4 alina ny trano rava tanteraka. Ny isan'ny trano fianarana indray dia efitrano fianarana misa 5,50 no ny alatafo efitrano fianarana 420 no simba amin'ny apahany ary efitrano fianarana 20 no simba tanteraka zany hoe rava tanteraka
mahakasika ny lafin'ny fahasalamana dia 1 ny CSP 1 nahitana fahasimbana ary 17 ny CSP 2 nahitana fahasimbana amin'ny ampahany ihany koa. hôpitaly lehibe anankiroa any amin'ny faritra Atsinanana no simba zany nahitana fahasimbana na amin'ny tafo zany na amin'ny trano. Zay ny atotanisa farany ho an'ny androany zany afaka ampitaina amintsika vokatry ny rivodoza Gezani. Tsy mizara vola ny Bureau National misahana ny fitantanana ny tandindondoza sy ny loza na ny PNGRC fa fanampiana no omena ary ireo vola rehetra izay tonga ao amin'ny kitapom-bola ny PNGRC dia arahy maso amin'ny alalan'ny plateforme mba hisian'ny mangarahara amin'ny fizarana ireo karazana fanampiana ireo. Marina taona ihany koa fa mandala ny mangarahara tanteraka ny PNGRC araka ny fomba fiasany hatramin'izay dia ho fanamafisana an'izay dia misy ny lamina napetraka tamin'ny alalan'ny fametrahana karazana plateforme zany entina indrindra hanamafisana izay fanaraha-maso amin'ny fandrindrana fitsijarana ary ny fizarana ireo fanampiana rehetra izay voaray. Mba marina taona ihany koa fa dia PNGRC dia tsy mizara vola velively fa fanampiana no zarain'izy ireo fa tsy mizara vola ny PNGRC zany tsara ho marina zay zavatra. Naneho fisaorana ireo mpiray tandrazana rehetra ny olon-tsotra fikambanana sy orinasa maro isan-karazany sy voatanisa enatra amin'ny any ivelany ny PNGRC no ny firaisan-kina sy fiarametana tamin'ny fandalovan'ny-drivodoza Gezani. Miantso ireo manana fahafahana n'olotra fanampiana mba hanaraka ireo dingana sy atanatohatra rehetra mifanaraka amin'izany hanatsarana ny fitsinjarana ny fanampiana ihany koa izy ireo. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana manam-pahaizana momba ny vorona ny professeur Lily Arsan René de Roland, momba ny rajako kosa ny professeur Jonah Ratsimbazafy izay samy pikatroka sady pikatroka amin'ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana fantadaza tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ivelany. Horantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika izay. Misongadina ary navita be nitondra ny laza Madagasikara maneran-tany ny professeur Lily Arsan René de Roland sy ny professeur Jonah Ratsimbazafy teo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Tokotelo mamasan'andro ny fanjakana ny pikatroka ary ny mpanao gazety, ny fanjakana sy ireo mpiara-miombona antoka ary ny mpanao gazety ary manana andraikitra amin'ny fanaparitahana ireo voka-pikarohana ny mpanao gazety. Hoy ny filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana ny AGE. Ary nataonay ity hetsika androany ity ary efa isorana mihitsy hoe ny haja sy voninahitra nomen'ny fitondram-panjakana ary teo tamin'ny raha tsy nisy ity fotoana ity dia efa nisy fanapa-kevitra sahady navoakan'ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana toy le hoe ho paikady vaovao ny itondrana ny lafiny haivoary na ny écotourisme efa zava-dehibe sazy fanomezan-danja ny mpikaroka fanomezan-danja ny fanjakana koa ny mahamalagasy. Ny fiarovana ireo vorona indrindra fa ireo voromahery no namantarana ny professeur Lily Arsan de Roland izay Italie nasionalin'ny Peregrine Fond. Nahita karazam-borona vaovao 4 sy ala iray vaovao koa ny tenany ary mitantana valan-javaboary 2 hektara. Ankoatr'izay dia mpampianatra ny professeur Lily Arsan de Roland izay nahazo ny andian'ny polisy tamin'ny taona 2024 izay mitovy lanja amin'ny prix Nobel fa ho an'ny fikajianan'ny biby. Ny taona 2024 kosa dia nahita varika vaovao ny lanja 80 grama tany Mananara avaratra ny professeur Jonah Ratsimbazafy, manampahaizana malagasy faharoa taorian'ny professeur Rakoto Ratsimamanga nivoaka tamin'ny Aji malagasy, filohan'ny GERP ary mitantana ny valan-javaboarin'ny Maromiza izay antoerana arovana tsy ahitana tsindry, tsy nisy afo, nisy fikapana azo tao Maromiza nandritry ny taona maro. Manoloana ireo zavatra vita ny manampahaizana malagasy roalahy ireto dia notoloran'ny fikambanana mpanao gazety mpikirakira ny tontolo iainana mari-pahaizana manokana izy ireo. Reto mahery fon'ny firenena tega mirefitrefitra toko lasy toko vavy ho amin'ny professeur zay mitondra ny lazany Madagasikara maneran-tany ho amin'ny mitondra fanjakana isan'ny tokony ihany koa. Raha ny fantatra manomboka izao dia ho raisy ny fanjakana malagasy an-tana ny fivoahan'ireo professeur ireo any ivelany satria mitondra avo ny voninahim-pirenena.
Vaovao manodidina ny fahasalamana tsy mazava ny fitantanana eo anivon'ny ministera ho ny mpiasa ny fahasalamana mivondrona ao amin'ny PSH raha ny personnel de santé anova androany. Tsy mitsambitomby ireo olana sedra ny mpiasa ny fahasalamana na izany ara-pitaovana na arakolona miampy ny tsy fangararana amin'ny fitantanana. Mitaky fanazavana makasika ny fomba nandraisany ireo mpiasa-panjakana teo anelanelany taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ihany koa ny PSH anova fanajajina. Marary ny setry ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny manoloana ireo olana maro lava sedra ny mpiasa ny fahasalamana ho ny avy amin'ny PSH na ny personnel de santé anova. Efa bolana nandray ny toerana ny ministry ny fahasalamana atao anatin'izao fitondrana fanavozana izao saingy tsy mbola hita taratra ny fivahan'ny olana. Mitaky fanazavana ny momba ny fandraisana mpiasa teo anelanelany taona 2024 hatramin'ny 2024 izy ireo taorian'ny voany didy-bola fanampy ny azon'ny ministera ny fahasalamana nandritra ny atsisika nataon'izy ireo teny amin'ny antenimera pirenena. Mangataka fanazavana amin'ny DRH izahay mikasika ny poste budgétaire 2021, 2022, 2023, 2024 saingy tsy nahazo valiny mazava. Noho izany dia mangataka fametra-pialana na fanesorana azy amin'ny toerana izahay. Mangataka fanazavana amin'ny DGR mikasika ny ambiny entolo ny poste budgétaire 2025 zay lazaina fa tsy misy intsony ny fizarana mangarahara ny 500 ho an'ny taona 2026 mitodika amin'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika izahay. Araka ny lahateny nataonao tamin'ny fanendrena mikambana ao amin'ny gouvernement izay voalazanao fa hotsarainy afaka rovolana ny zava-bitan'izy ireo. Everina fa tonga amin'izany fotoana izany izao satria efa bolana no nitantanan'ny ministry ny fahasalamana ny ministera nefa tsy nahavaolana tsy nihainy ny feon'ny mpiasa ary niteraka fizarazarana. Hitatra ny raharary mety afara amin'ny fitokonana faobe izany ho ny fanamafisan'izy ireo raha tsy mivaly ny fangatahana ka mivany ny olana. Manodidina ny 3 alina eo ireo mpiasa ny fahasalamana mivondrona ao anatiny ity fikambanana ity manerana ny nosy. Raha tsy misy ny fanazavana mazava sy mangarahara dia takinay ny fametra-pialana. Takina tsy misy atakandro ny fanaovana sy ny protocole d'accord unique izay natolotra ny ministry ny fahasalamana tamin'ny volana novambra 2025 ho fanajana ny fitakin'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra. Rehefa tsy misy valimahafa-po anatin'ny herinandro dia iantony ny mpikambana any amin'ny faritra rehetra izahay anamafy ny hetsika izay mety hitarika amin'ny fampitsaharana azy. Hatramin'izao mitohy hatrany tsy fianoana ny mpiasa eo anivon'ny ministera tompona andraikitra ho ny fanamafisana manakato-baravarana amin'ny mpiasa ny ministera na dia nilaza ho vonay roso amin'ny fifampiresahana azy ireo mpiasa. Le fomba fiasa tsy mangarahara ohatran'izany zany hitanay maso iarana mahita be sy ny maro le izy dia mahatonga anay mametra-panontaniana hoe tena misy kolokolo ao ranga andao avoaka le izy fa rehefa tonga moa ny fotoana ka manana profo eto tanana zay tena hoe io fa nisy tratra ho asehonay aminareo zay. Malaza be hoe ny personnel de santé anova ny kambanao anatiny dia hoe liste noir no voan'ny ministère tsy ekenay zany maninona ny atao an'izany ny mpiasa baiko ny filohan'ny fanavozana ny repoblika raha nametraka ny membre ny gouvernement dia hoe raisy daholo ny mpiasa raisy ampitsikitsikina ny mpiasa fa maninona ny misy atao liste noir amin'any zay zatra zany tsy ekenay zany dia ho avy zay zany amin'ny herinandro hanamafy izay fitokonana zay raha ohatra ka tsisy valiny zay teo tamin'ny voatonga izy dia nanatitra le protocole d'accord zay ny fotoana nionanay voalohany sady farany tamin'ny raha matoa ministre ny mpikambana ny staff eo anaty ministera moa zany dia manampy an'izay système manao karazana système de verrouillage tsy afana miona ministre raha te moa tsy miaina. Dingana maro no efa nataon'ny mpiasa nafanana maniolana saingy tsy nisy vokatra nampiarina izany hatramin'izao raha ny fanamafisana. Loza mitatao an'ny fahasalamam-bahoaka ho izy ireo ny tsy fanomezan-danja ny mpisehatra amin'ny fitsaboana ka mila jerena sy vahaolana maika. Vaovao avy any Ambatondrazaka nitrangana savorivory atao amin'ny EPP Anosindra-Filo Androany manoloana ny disadisa eo amin'ny ray aman-dreny mpianatra sy ny talentsikoly. Nilaza ny overvoly ireo ray aman-dreny mpianatra vokatry ny fihetsiky ny talentsikoly nakana volan'ny ray aman-dreny kanefa nolazainy indray taty aoriana afa tsy nandray izany ny tompon'andraikitra vola izay tokony andoavana ny karamany mpampianatra FRAM anefa raha ny fanazavana tsy nanaiky ireo ray aman-dreny fa nidina an-dalambe noho ny atezerana ary mitaky any fialany ny mpitantana ity EPP ity. Ny rirandriana arivony MBS Ambatondrazaka.
Intrakana savorivory teo anivon'ny EPP Androsandrafilo androany alakamisy fa 7 ny volana febroary fa averezana volan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay tokony andoavana ny karaman'ireo mpanabe-fram no nitiaraka fifamarina teo anivon'ireo ray aman-dreny sy ramatotalia tsekoly. Nambarany mpitambolan'ireo ray aman-dreny fa nalain'ny talia tany aminy ny vola ary ny vadiny ramatotalia no naniery ankolaka azy ireo ka zary nomena tsy misy taratasy izany vola izany. Rehefa nalaina nefa ny vola taty orina dia nilaza fa tsy naka izany ray ramatotalia. Fanoloranay le vola ny antony tena namezako an'le vola satria le ramosiany zany mbola tao ampiraina tao dia iny biby fatahorany aminay ao amin'ny EPP Androsandrafilo ao amin'ny EPP Androsandrafilo natany fotsy zay ny antony nahatonga anay hiakatra iny servicisiko dia vola nalainy tamina rehefa takan'le vola zany naka vola laza hoe tsy naka zany izy nefa le vola niraisiny dia niraisiny fa la izy tsisy taratasy tsisy ninina zany ny vola na ohatr'izao. Miaya ho amin'ny hoavin'ireo zanany ireto ray aman-dreny androany ka dia nidina andalambe mitaky fialany ramatotalia. Zay tompoko tsy mahita vola andeha amezana karaha mampampianatra tsony satria zay ary efa niditra trosa mihitsy tsy nihinan-kanina na noho ny fitiavanay mba tia hianatra ny zanakay dia zay tsy manana vola andeha amezana karaha mpampianatra tsony satria efa nandoa zay raha zazakely anankiroa dia 9 sy 3 alina dia koa tio ary raha manana zanaka 3 zany nanana zanaka 3 dia ohatrina 9 sy 3 alina dia zany ahitanay an'izany amin'izao zao nefa zanakay zany tsy hianatra satria rehefa mpianatra firamare tsy mahazo karama tsy maintsy hijanona fa tsisy fomba hoana koa tany amelomany avady amanjanany. Takiny amahana izao olana izao mo ireo mpanabe fram eo anivony izany EPP Androsandrafilo izany. Zay no zavatra nangatany mpampianatra fram zany ny karamanay dia zao moa ny faran'izao famorina ray aman-dreny zao le izy dia zao atahoata be zao le izy. Ohatrohatr'izay zany ny zava-misy eto amin'ny établissementnay dia mangataka ny tompona andraikitra maefa sy mijoro amin'izao fotoana izao hiara-maha olana aminay mahakasika izay. Niezaka izay nanantona ny ramatotalia tsekoly 5 tsy netiny resaka sy noraisim-peo na antsara izy fa milaza fa mbola mitady ny vahaolana mahakasika ity zava-mitranga eo amin'ny sekoly iadidiny ity. Nanamafy ireto ray aman-dreny izay nanao ny fitokonana fa dia tsy manaiky velively intsony ny fitantana ny ramatotalia ny EPP Androsandrafilo izy ireo fa dia mila miala amin'ny toerana io ary mila alohan'ny samirery ny karamany mpanabe fram eo anivony izany sekoly izany. Dia forcena tsy maintsy ampandrono koa dia hoe nananjanaka tesay koa dia mbola azay fa mbola manatrosa efatrala ka angatanay amin'ny fitondram-panjakana mba jerevy olana iray aman-dreny ny mpianatra. Andrasana amin'ny herinandro avy io moa izay mety ho toy ity toetra raha mahakasika ny EPP Androsandrafilo ity. Pejiny finoana kosa indray nanomboka omaly alarobia ny vanim-potoana ny kareny ho an'ny mpino kristianina 70 andro mialoha iomanana amin'ny paska izay manamarika ny fitsanganan'ny tompo ovelona. Antsoina hibebaka sy hanavao ny finoany ary anakaiky kokoa an'Andriamanitra ny mpino mandritra izao vanim-potoana izao. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy voafetra amin'ny fivadikanina fotsiny karemy fa fotoana lalina navaozana ny fiainam-panasy andiniatena. Mandritra izao 70 andro izao dia saina mampitombo ny vavaka ny mpino mandinika ny fitondran-tenany ary miezaka manitsy izay tsy nety teo amin'ny fiainana andavanandro. Fotoana ihany koa izy ity anamafisana ny firaisankina sy ny fifankatiavana amin'ny hafa indrindra amin'ny alalan'ny asa fiantrana sy ny fanampiana ireo sahirana. Atsorina zany ny afatry ny karemy tsotra fibevahana fiovana fanavaozam-piainana hanakaiky kokoa an'Andriamanitra ary zay le 70 andro resahana zao sika hanana fanapaha-kevitra fiovampo fanavaozam-piainana mba hanaraka an'io ny afatra lefako dia tsotra be ry vita batiso ry vita confirmation ry mpandray fanasan'ny tompo ry mpandray communio mba noteza amin'izao 70 andro no pasika izao mba hanana fanapaha-kevitra fanovana fomba fiainana
raha tolona dia hoe ianao ny zavatra teo aloha ny tsy mety teo aloha ny fomba ratsy teo aloha fandao isika iroso any amin'izany fanavoazam-piainany zany. Entanina araka izany ny mpino hifady amin'ny zavatra sasany tsy ho mariky ny fahazarana fotsiny fa ho mariky ny fanetretena sy ny fibebahana marina. Amin'ny alalan'ny fifehezana ny tena sy ny fanokafana fo amin'Andriamanitra sy ny mpiarabelona dia entina miomana amin'ny fankalazana lehibe indrindra ho an'ny kristianina dia ny Paska izay manambara fandresena sy fanantenana. Mandra-piandry ny sary mirakitra ny fanadihadiana tamin'ny fahatongavany Flou nasionaly antokotiko Madagasikara raha valomana marika tany Toliaro tolakandro ao aratsika aloha ny vaovao avy any ivelany any Paris voatery nafindra vonjimaika ny foibeny la France insoumise na ny LFI ataoriny filazana ny mety ho fisina bomba nampandrenesina ny polisy saingy tsy nahita zavatra niseho izy ireo ka afaka niverina tao amin'ny birony ireo mpiasa ny atoandro fanadihadiana. 5 andro taorian'ny erisetra nahafatan'ny Quentin Deronk dia olona 12 no voasambatra. Ny sasany tamin'izy ireo dia voaroroy ho nandray anjara tamin'ny fanafihana nahafaty ilay mpikambana avy amin'ny hery farany havanana Frantsay. Isan'ireo voasambatra ny mpiara-miasa amin'ny solombavambahoaka LFI Raphaël Arnaud izay nilaza fa efa nanomboka ny dingana anapahana ny fifanarahana amin'ny asa. Nisy mpiara-miasa amin'ny ray hafa ihany koa voasambatra. Na dia eo aza ny tsikera mavesatra amin'ny LFI dia nanameloka ny fampiasana ny fahafatesan'ny mpikatroka nasionalista ho fitaovana politiky i Mathilde Panot, filohan'ny vondrona insomiste ao amin'ny anteny mera. Tsy tokony hitarika fanemorana ny hetsika rehetra ataon'ny LFI ny faneriterena avy amin'ny vondrona farany ankavanana hoy ny fanamafisana. Nandritry ny resaka tao amin'ny anteny mera, nanentana ny LFI anadio ny andiany ao amin'ny antoko ny Premier ministre Sébastien Lecornu ary ny antso ny rehetra andany herisetra politika. Toy ny nataon'ireo solombavambahoaka dia nanokana iray minitra fahanginana ho fahatsiarovana ny Quentin Deronk ny teo anivon'ny anteny merandoolona ny alohan'ny fanokafana ny adi-hevitra. Vehivavy manana maso afaka mivoaka lavitra indrindra eran-tany sy ilay farihy antsoina hoe Sport Lake no afakely entina amintsika androany araoary. Vehivavy Amerikanina monina amin'ny tanànan'i Chicago i Kim Kudman. Toy ny olona rehetra ihany i Kim ny ana fiainana trotra. Tsy napoizina nefa fa indray andro dia nisitranga nanova ny fiainany ka nahatonga azy ho malaza maneran-tany. Araka ny filazany dia voadona mafy teo amin'ny lohany Kim. Vokatry ny donana azo azy dia nivoaka lavitra tsy toy ny mahazatra ny masony. Gaga izy tamin'izany, saingy taty aoriana dia tsapany fa tsy loza ho azy izany fa fahaiza manao hafakely teo aminy. Nanomboka teo dia afaka mamoaka ny masony araka izay itiavany azy Kim. Tombanana ho mahatratra otra faingo 7.7 cm ny fivoahan'ny masony izay tsy fahita firy amin'ny olombelona. Noho i fahaiza manao hafakely io dia voarakitra ao amin'ny Guinness World Record Kim Kudman ho vehivavy manana fivoaha-maso lavitra indrindra eran-tany. Tamin'ny taona 2004 nandritra ny fankalazana ny 15 taona Guinness dia tafiditra tao anatin'ny lisitra ahitana ireo zava-pita miavaka indrindra Kim. Noho ny lazany dia nasaina ny siô tao amin'ny fandaharana malaza Amerikanina Late Show with David Letterman ny tenany ka naseho teo imasin'ny mpijery ny fahaiza-manaony. Farihy masira be ny Sport Lake na antsoina hoe farihy tasy. Malaza amin'ny endriny tsy fahita firy ny Sport Lake izay anakaikin'ny Osoios any Canada. Rehefa maina ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra dia miseho ireo farihy boribory toy ny pentina manerana amin'ny farihy. Vokatry ny mineral be dia be ao anatiny toy ny mineral misy magnesium, calcium ary sodium izany. Miovaova loko ireo pentin'ireo, indraindray pentina mavo, maitso, mangana volontany arakaraky ny habetsahan'ny mineral sy ny toetry ny andro. Noho toetra miavaka io dia everina ho iray amin'ireo farihy hafakely indrindra eto an-tany ny Sport Lake izay efa 100 taona maro no toerana masina ho an'ireo vazimba taloha ary noho ny maro fa manasitrana ny rano ao.
no ny olana ara-teknika dia nisy fahatapana na tsy fahatomombanana ny fanaranao ny fampalalam-baovao koa satria efa vonina ny fanadiadiana mirakitra ny fahatongava ny flou national ny antokotiko Madagasikara any Toliara varantsika vetrany makasika izay volanina ireo vahoaka ny Toliara an-tsena ny flou national ny antokotiko Madagasikara androany atetỳ amin'ny serana mpiara-manidina Akoronga Toliara Apaiano vahoaka ny Toliara Sotra betsaka tonga maro mitsena zao ny prova fa fampatokotsika nareo matoky aho za matoky anareo fampatokotsika aza manaika ilakilaka na mifanilakilaka fa ray ihany tsika hoitanareo kabary ataoko voveo zay a bavoaka ny Toliara rehetra aloha ianareo avy any Anosy tonga eto ny avy any Atsimo Andrefana mena be Androy eno awe tumatuke to zay efa eko daholo zany zay tena bala marina toketo sady any tsara tsy sahina mihitsy zay andetsika atao arin'ny fitsainana makotroka dia ny tanjozotra nanao diabe namakivaky ny tanàna ny Toliara ny flou marka Ravalomanana niaraka tamin'ireo vahoaka maro fifaliana fanantenana no hita soritra tamin'ny endrik'ireo vahoaka teo ampiandraisana ny flou marka Ravalomanana nakasitraka ireo vahoaka ny Toliara tonga maro ny mpitarika any Antokotima eto an-toerana ary nanentana no avy maro amin'ny sabotsy amin'ny telora ao amin'ny kianja mitafo Toliara anatanteraka ny fiaravan-tratry ny taona izay faly président mahitatsika ary tena namono fo mihitsy izy naneo an'izay fafalian'izay niaraka amintsika bakany niavy eto toy hanao fetsika amin'ny sabotsy io ka haneo atsika an'izay hafaliatsika zay koa miaraka amin'ny président miazo maro tsika satria hanao kabary koa iamin'io mahakasiky antongotsika toy poretsika ny safany hanambara ty fitiavanatsika Toliara etoa koa dia manantenatsika iaby azy amin'io fotoa io amin'ny telo ny fotoanatsika handay raha atsika ihany koa président amin'ny fiaviana toy izao maro ireo toerana nosy dia nafaniavaka kokoa ny fandraisan'ny Toliara ny flou marka Ravalomanana raha ny fanazavana nomeny mpandrindra national ny antokotiko i Madagasikara ny nampidiran'ny président ay tamin'ny tiko Madagasikara tato nandeha zahay ny tety farifaritsy fitiavany président ho ataony Toliara soni fitiavany Toliara ny président henany toy ary tsy tapitsy androany fitiavany Toliara ny président fa mbo menany avao atolotsika ny président fa tena mbo ty azy tanteraky Toliara zaho raha teo anatin'ny Toliara anaky Fort Dauphin ka aseotsika fa faritany Toliara toy tena mbo makasitraka ary tena mbo tian'ny président noporofon'ny vahoaka ny Toliara androany fa mbola mifankaty Toliara sy ny Antokotima ho ny sekretera general ny Antoko afinaritra be mifankahita aminareo aty fa izay tonga mitsidika anareo misaotra be dehibe satria tena niporofonareo fa tena mifankaty ary tena malagasy raha ihany avany amin'ny aéroport antsika nandeha tongotra tongeto nareo tongeto mbola mitsikitsiky daholo faly daholo tsika dia isorana be dehibe ny fitiavanareo atinay zay koa tena toy anareo matoa zay tonga ty ny fotoanatsika efa niresahan'ny tompona andraikitra teo amin'ny sabotsy ny fotoanatsika amin'ny telora dia manantena hifankahita aminareo zay mba hiara hifalitsika hifanome tokosika ary mba hiafampiarahaba tratry ny taona tsy miova ny fitiavany Toliara ny Antokotima sy ny flou marka Ravalomanana mangetahita fandrosoany Toliara hoy izy efa manao ny ezaka rehetra ny birao politika mitady izay mahasoa ny vahoaka ka vonina ny tena ny hitondra izay fampandrosoana izay nandritra ny fandraisam-pitenenany
ayako nandeha tongotra 10 kilometra tsika teo a 10 kilometra nandeha tonga 10 kilometra miaraka eo tsika rehefa miaraka amin'ny dada mila matanjaka tsara samy natadiditsika ny fahasarotana anakety taminovo fa zao mamorona makaty ia amin'ny sabotsy aho hitanareo zato resa ilazana aminareo tsara hoe programme tsika manana programme miasa miaraka amin'ny olona miasa rehefa tsy nitando asasarana mihitsy ny mpitondra-tsika ale daholo zao toerana tokony azo ale rehetrarehetra zao hitana soa atsika koa manoana sy manao araka azo atao fa izao a nareo malala zava-misy aty fa fantako fa misy fahasamy hafany ny faritra rehetra ary indrindrindra eta Toliara mangetaheta fampatotry Toliara mangetaheta olona tena mandeha amin'ny fahamarinana tena mangetaheta eny mangetaheta ny dada aloha nareo fantako eny va fa dia hitondra rano be tsy mety mihitra fa zao tena faly any hitanareo androany amin'ity fahatokavako atyty ifampiarahaba-tratra ny taontsika mbola tsy tara mbola tsy tara fotoana anehoana ny mahizy azy ny antoko ity taona 2024 ity raha ny fanazavany ary aseho fa manana fitsipika amin'ny fe azy ny antoko avery aza matahotra nareo fa voafehatsika reto mpitarika aty reto ary tsy maintsy mampiseho tsara zany fitiavana amin'ny vahoaka zany mampiseho tsara zany discipline oentiny zany ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany dia ianareo aty ny tena manana fitsipika rahany rehetra ary atao modely ty ho hitanareo ke tsy teny zany hoe ataontsika modely aty Toliara Toliara dia faritany anankiray zay manana maizy azy ao amin'ny avy any atsimo andrefana avy any anosy androy ary miavety reo zany misy fahasamy hafany fa tsy mitovy akory tsy maintsy ezahatsika zay ampitovy an'ireo ary tsika ataontsika Madagasikara tsy hoe tonga namina vao mavomavo fa raha misy olona mitady hiaraka amintsika tena mandray eza ampanajana sy ampahendrena isika fa ianareo koa malala tsara an'ilay olona vao miaraka amin'ireo reo ka tandreny tsara fosody ireo ndray andoto rano aty amintsika ry tonga de lazao tsy lefitra mihitsy nahoana fa ny ampahatsona ny Toliara tena mamaya ka dia zao ianareo zay manam-paniriny ny efitra no tsy mitovy fa ny saina samy manana ary tsy ho itsika mihitsy akory no resiny ireo dia milaza tsara fa manana maizy azy antiky Madagasikara zany ka ianareo zay te hiaraka aminay tena manolotanana izay tongavo namakivaky ny tanàna ny Toliara ny diabe ny arahana tamin'ny flou national ny antoko-tim ny sabotsy zao lala chuta namakivaky ny tanàna ny Toliara ny diabe narahana tamin'ny flou national ny antoko-tim ny sabotsy zao kosa no ifanome fotoana eny amin'ny kianja mitafo ny Toliara ny flou marka ravalomanana sy ny antoko-tim ary ireo mpikatroka ao anatin'ny antoko-tim edy Toliara ifampiarahaba na hatratra ny taona sy fanomezana torolalana ho an'ireo mpikatroka tapitra ny fampalalam-baovao tombo kilasy tombovavy ankasitrahana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko